Manatitra ny arava tombokilasy tombovavy tonga soenao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanazana sy ampitiavana no nasako anao hanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany fampitam-bahoaka ary fivadiana palitao ankolaka. Ny fivadiana amin'ny maty sy miankina nataon'ireo solombavam-bahoaka irivon'ny antenimieram-pirenena ho ny profesora Jean-Louis Rakotomambo Androany. Mila foanana ny fisiany tsy miankina eto amintsika ary tokony ferana dimy ihany ny antoko politika fa be tsy androfana fotsiny hoy ny fanampanazavana. Germaine Mitsanahary mbola avatsara. Mila fanovana ny rafitra fanaovana politika eto Madagasikara. Olana lehibe ho an'ny firenena izay osa ara-toekarena toy ny Madagasikara. Ny fananana antoko politika be tsy androfana tahaka ny misy amin'izao. Anjato ny antoko politika mijoro, saingy tsy misy mahavita ny asany araka ny tokony izy araka izay voafaritry ny lalana akory. Poizina ho an'ny firenena, ny fisina olona mirosaka tsy manana antoko politika, izay midika mazava fa olona tsy voavolavola ara-politika akory, fa mikatsaka tombontsoa manokana fotsiny. Porofo mitohoka mitendany, ny fifadiana fanekena tamin'ny vahoaka nataon'ireo olom-bofidy tamin'ny lalany tsy miankina eny anivony antenimieram-pirenena hoy ny profesora Jean-Louis Rakotomambo. Tokony ho fanana ny tsy miankina na ny indépendant ary ferana ho dimy ihany ny antoko politika eto amintsika mba hisiny fampandrosoana marina hoy hatrany ny fanazavany. Nandray anjara daholo ny rehetrarehetra fa de zay moa maro anisa fa de zareo vitsanisa ary reto indépendant de lasa miaraka aminay de zay zavatra zay tsy mety ho anay teza manokana de zay mametraka ny fitondrana firenena zany ny travail d'équipe zany fa tsy indépendant ka tokony tsisy indépendant raha anao politika ianao malalaka be lalàna fehiny fanaovana politika raha nangana tokony anao na hiditra amin'ireny antoko reny fa tsisy indépendant zany kitoto zany no hoe hitondra firenena tsisy zany fa tokony foanana raha izay teza manokana tokony foanana zany hoe candidat indépendant zany satria veriko ny mandehandray fitondrana antoko fitondrana firenena travail d'équipe mila équipe miara-miasa fandinika miadivitra sy ny sisa zay vo afaka hitondra an'le firenena de io zao io vokany fitahana amin'ny alalan'ny indépendant le mpifidy azy ay izy ty tsy indépendant fa kotahanga nga prime ministre miaraka amin'ny Ndiamamra Vatomanga zay hita fa manohana ny fitondrana amin'izao fotoana zao de vo fitaka daholo ny rehetrarehetra de haingotsehatra daholo ny rehetrarehetra na ny opposition na reto indépendant na ny reo efa ataotsika hoe société civile zay tsy afaka nanara-maso amin'ny fifidianana era Madagasikara fa ampahany fotsiny satria vola kely nomen'ny Union européenne azy de mba aminanaka kely fotsiny de lasa ohatrany hoe tena démocratie ny eto Madagasikara. Ka ho anay teza manokana zany averiko na mandeha eo amin'ny efatra na dimy eo farafahabetsany ny parti politique eto ary tsy mahazo financement ny velany. Tsy mahagaga raha fihetsehampo no zary sisa fomba entina hitondrana fampandrosoana ho an'ny firenena. Tsy nisy antoko politika teto na vita fanadiadiana lalina ifotony afa-tsy ny antokotiko Madagasikara irery ihany hoy hatrany ny fanazavana. Izany anefa no andraikitry ny antoko politika saingy ny arahany rehetra nahita fa sakana n'ireo tsy nahavita izany akory izany. Jereo ohatra ny sinoa rainy ny azy ny parti politika ny 1 milliard 400 millions mahery izy ao 500 millions rainy ny parti politika fa ao misy asa ifanaovana échange ifanaovana tafavoaka izy io. Ny Amerikana anakiroa ny parti politika ny tena lehibe de rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ny ankiray midina ny fotony amin'izay izy mitily ny filana mitily ny olana mamaditsy andreny tetika programme staterana mamola vola équipe hitondra ny firenena teto amintsika zao raha jerena fotsiny ny team mba nanao an'ilay redynamisation tsy mahavita le miady hevitra ny fotony akory fa vo makarimaka tsy de pen'ny fitondrana tsy mety reny zay mahatonga anay teza hoe le ordonnance 60/082 amboariny io tsy mila mangataka autorisation any amin'ny exécutif ny parti politique rehefa eo na amin'ny vahoaka fa mampilaza mpitandro filaminana mba hanampy azy eo amin'ny fitondrana filaminana afahany miady hevitra ny fotony any zany ny ilain'ny firenena zany ny ilain'ny firenena fa eto amintsika pahatsorana ny tenenako eto tsisy nairaiza parti politique nahavita an'izany vo mitady anao ny sasany de tonga de bahanana fotsiny zao tsy mena autorisation
dia ahoana moa tsy programa amin'ny savona natao hoe ho ataoko miamita matavy ho asiko puce daholo ny omberan'ny Madagasikara ho ataoko feno téléphérique nefa tsy mifanaraka amin'ilay filana. Raha solombavam-bahoaka tena iady amin'ny tombotsoam-pirenena sy ny vahoaka malagasy no misy eto ankehitriny dia tokony isy tolo-dalàna atao mifandraika amin'ireo. Ankoatr'izay, ny fanovana ny andinin-dalàna aotra enina tsipika 2.20 izay milaza fa mila mangataka alalana amin'ny fanjakana izay vao afaka midina andalambe. Manodidina izay vaovao izay ihany tsy ny fitondrana ihany fa tompon'antoka amin'ny fampitehan'ny Château-Carena sy ny sosialy amin'izao fotoana izao ho an'ny ireo solombavam-bahoaka. Tsy ny solombavam-bahoaka iady ho an'ny tombontsoam-bahoaka no misy eto fa solombavam-bahoaka hiazakazaka anan-karena hoy Serge Zafimaova raha tafaresaka tamin'ny Germaine Menjanahary sy mbola afa-tsara. Isan'ireo fototsitra mampiletika ity firenena ity ny fitiavan-tenan'ireo député hoy Serge Zafimaova androany. Ty mandinika tsara akory ny teti-bolam-panjakana fa mandany izany vahoany fotsiny. Solombavam-bahoaka mpanangatanana fa tsy mijery ny antsipriany akory na mifanaraka amin'ny filany firenena na tsy izay atolotry ny governemanta. Izany no mahatonga ilay hoe lantsina sy mpanitsina no tsy natsimpanivana ary lany zato isan-jato hoy hatrany ny fanazavana. Tsikatra nefa hoy ity mpandinika raharam-pirenena ity fa aingana ireo solombavam-bahoaka ireo raha toka iady ny tombotsoan'izy ireo. Itataratra izany tamin'ny fanovana ny fitsipika mifehy azy ireo farany teo. Natonga ny député atsika ne tamin'ny farany teo raha tadiditsika tsisy ny takintsony resaka tomobile satria nampitomboana be ny droit carburant zareo dia amin'ilay droit carburant zareo mividy tomobile. Zany daholo anie ny zava-misy hoe dia miala tsiny fa ny tsikombakomban'ny député daholo zany ao anatin'ilay tsy mampandeha an'ilay firenena. Le SIAD zao raha jerevantsika zao SIAD io SIAD io taloha hoe comité local de développement dia lasa SIAD ny anarany. Tamin'io comité local de développement 400 millions d'ariary droit an'ny district tsirairay avy. Nisy district nahazo 400 millions d'ariary, nisy district tsy nahazo raha tsy 250 millions d'ariary. Zao le izy lasa SIAD. Ny tena marina anie tsy tokony député mihitsy mitatana ny vola SIAD mialatsiny ahako tsy asan'ny député zany fa asan'ny collectivité territoriale. Anjarany commune zany satria amin'izao fotoana zao commune ihany zao ny niveau misy hoe collectivité territoriale satria olom-boatendry ny faritra. Zany hoe tsy collectivité territoriale zany io fa lasa démembrement de l'État. Lasa service déconcentré zany ny faritra. Fa ny commune zany sisa dia tokony commune ny association communale ao anatina faritra district anankiray mitatana n'le SIAD fa tsy tokony misy idiran'ny député io fa zany rehetrarehetra zany vola mialatsina fividianana olona ary zany mahatonga le hitanareo le hoe indépendant be deaibe koa mitsofoka aty amin'ny resaka fividianana satria manao retour d'investissement izy aty amin'ny SIAD. Zany rehetrarehetra zany ny olana ao anatin'ity firenena ity ka le izy tsy ampy mihitsy zany ny fitiavan-tanindrazana. Tsy misy ny fitiavan-tanindrazana fa fitiavan-tseza sy fanangonana volalany nandritra ny fampelezan-kevitra ny betsaka eo amin'ireo solombavam-bahoaka malagasy. Tsy misy ny fijerena tombontsoam-bahoaka fa zary foto-kevitra ijoroana ny hoe mampanakarena sy ahafahana manao izay tiana tao ny andraikitra mahasolombavam-bahoaka hoy hatrany ny fanazavana. Lasa afandiovana ary fialokalofan'ireo tsy maty manoto eto amin'ny firenena ny anteny meram-pirenena ankehitriny. Betsaka ireo raharaha voalaza fa nanokafana fanadihadiana teny anivon'ity androm-panjakana ity ary tokony nataon'ireo solombavam-bahoaka saingy tsy andrenesana tohina hatramin'izao. Zary haingo-tsehatra fotsiny ny haute cour de justice na ny HCJ fa tsy manao ny asany araka ny voalaza ny lalàna akory. Ny tena mamenatra aza dia ny minisitra ny sorona noho ny resaka kolikoly no lasa filohana voamiera miady amin'ny kolikoly anivon'ity androm-panjakana ity ankehitriny hoy ny fanehoan-kevitra. Horantsika vetrany ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola afa-tsara. Minisitra maromaro manana dosie mafana eto amin'ny firenena no lasa olom-bofidy ary misalotra ny zotsy azo enjehana araka ny voalazana lalam-pandrenana ankehitriny. Isan'izany ny ministry ny Atan Teoaloha voatontonina tamin'ny fanodikodinana ny vola fanampina tamin'ny Covid-19 sy ny raharaha écran plat. Ny ministry ny fitsarana Teoaloha voatontonina tamin'ny raharaha kolikoly avolenta. Tsy vitan'izany fa raharaha kolikoly no nanesorana azy teo amin'ny toerany saingy mbola voafidy ho lehibe ny voamiera-miady amin'ny kolikoly ihany koa. Ahin'ny maro ho vita fotsiny ireo raharaha ireo ankehitriny satria
efa misalotra ny zotsy azo enjehana ireo voatonontonony fanadiadiana tokony nataony anteny miram-pirenena rahateo tsy nandrenesana toyiny etsy ankilany ny raharaha famindripahana vahoaka tany Ikongo izay voalaza koa fa nanaovana fanadiadiana parlementaire to mangina tsy andrenesana toyiny ihany koa ankehitriny amponga miantona fotsiny haseze eto amintsika ary lasa afandiovana ny anteny miram-pirenena raha ny endry zavatra miseho eny anivon'ity androm-panjakana ity ankehitriny hoy ny fanehoan-kevitra io izao nationalité française tokony ampeseny zany fa nga ianao afaka manao an'izany satria mila 2 tiers anazy ny 2 tiers ao de tsy afaka manao an'iny ka ny tiako tenena ao anatin'izany le système mihitsy ny verrouillé io tsy afahana manao an'izany raha tolo-kevitra teza zao a tsy maninona raha 2 tiers ny vao mahazo manao empêchement tsy maninona raha tsasa manila mahery vao afaka manao ny motion de censure fa zay kosa mametaka hoe tokony groupe parlementaire ray na roa mitaky ataona kety kasika an'ireny 36 kilo na volamena reny de azo ataona kety parlementaire tokony groupe parlementaire ray na roa manao mise en accusation mitaky ny hoe ndao atao mise en accusation fa misy ohatran'izao le rangaharina ny ministre tatsy de tokony atao zany tsy fatiatoko ny firenena fangatahana tsy hoe meloka kory le olona fa aloha atao ny fanadiadiana enquête parlementaire appuyen'ny ireo ataontsika hoe mpanao enquête efa professionnel manao an'le enquête satria ny parlementaire aza ndraindray izy tsy mahay an'izany akory fa tsy maintsy appuyeny izy zao nge notre cour de justice aponga miantona fotsiny misy izy nefany karamany aloha nefany tsisy na dossier ray aza mandeha any de ohatrany hoe masina be daholo ny mpitondra eto amintsika ary lasa afandiovana lay assemblée nationale manadio ny maloto izy am'izao fotoan'izao olana goavana ny lalàna mamaritra ny fetrisa ahafahana miasa ho an'ireo solom-bavam-bahoaka eny anivony ity androm-panjakana ity zary sakana ho an'ny fanadiadiana ataony lalàna ka tokony asimpanovana lasa fiangonany tsy maty manota ny anteny miram-pirenena amin'izao ho iatrany ny fanazavana vavaon'ny sosialy kosa indray mbola tsy misy resaka hatramin'izao ny fepetra raisina manoloana ny fiparitahan'ny fako eto Antananarivo renivohitra izay miantraika amin'ny vantany amin'ny andavanandrom-piainany rehetra anapakalalana zany afaka fotoana fohy raha tsy voaroaka hitera-doza ho an'ny fahasalamana ihany koa ny fiparitahan'ireo loto isan-karazany nilazany tsy androka fako mihitsy moa ireo mpiasa mandraikitra izany raha tsy mivoaka ny atsasakaraman'izy ireo volana jona izay tsy mbola azo hatramin'izao fanadiadiana efa tsy misy lalana ho an'ny mpandeha an-tongotra intsony amin'ireo toerana fitobian'ny fako saika amin'ny erana ny renivohitra avokatry ny fivangongon'ny fako mila napaka arabe mihitsy zany ary miteraka fandelingelenana ho an'ny mpampiasa lalana miatraiky amin'ny vantana amin'ny asa fiveloman'ireo mpivarotra ny fisiana fako sady efa miparitaka no mamofony vita ihany koa teo aloha ny manarama olona rehefa tsy misy mandroaka ny fako asainga efa be loatra ka tsy vita intsony ho ny fanazavany le fako mitobe de le na le fofona sy anina raha manahirana be mihitsy na le mpividy ara tsy sa manantona anay amin'le fako be zay ary nge eto manadio manakarama manadio mihitsy zay raha mivarotra eto ary fa rehefa tena mitoby be ohatr'izao le izy de tsy vitanay intsony kosa aloha tsy vitanay tokony tsy ariny aty zany ny fako ny hôpitaly satria le seringue feno raha be reny eto ariny aty nefa ny aty arabe olona be da be fa mezivezy ny reto mifindra ao daholo feno raha miaraka ny sérum seringue be da be sy anina ka engavinay zany mba tsy arina aty le izy dia miandro no tsy nisy landroaka ny fako tahaka izao ny zava-misy maloto sy maimbo ny tanàna nanamafy ny fitakiana ireo mpiasan'ny SMA izay miandraikitra ny fandraofana fako ny tsandray ny asa raha tsy azo ny atsasakarama volana jona izay tsy mbola voarahatra amin'izao karama volana ze mbola tsy lasa tompoko karama volana ze mbola tsy lasa ka nefa nytinzy ho tapitra dia nefa nisy zay atsasa amin'ny mémoile atsasa ny volana jole volana ze andrefa nyty mbola ty ho tapitra ty volana ty dia nitobaka ny fako tsy miasa mpiasa raha tsy complet zany le karama zany tsy asa zay kanefa zay reo reny tsy miasa dia maloto ny tanàna mafy sy sarotra ny asa mitovy amin'ny olon-drehetra ihany koa nefa kanefa tao atsirambina hoy ny fanazavany iamafy ny fahavoazana efa iainana raha tsy misy fepetra raisiny ao daholo ny ratsy rehetrarehetra zany eretanay amin'io
2009 fa zao nefa ny asa ataoko dia nefa mivadika zany le orinasa navadika CM dia lasa nijaly be zay atsasany foana heritaona sy 3 volana zay tena nijaly fijaliana tena ny fijaliana manofa trano sasany ary voaroaka ny tompotrano am'izay dia tena prov zay niteraka zay mandodoraha nefa doraha ampianatra hoe tsisy tokotaniny an'izao kanefa zay olona miasa za zany mifian'ny ty baka ty miasa ireny a dia za mifian'io mampiditra fako anaty baka fako miparitaka dia mampiditra fako anaty baka zay ny service eto baka anankitelo mibaka ko eto dia ireo baka ireo mila fianoana fako daholo reo baka ireo tsy avela misy miparitaka oatra zao mifako efa 5 andro zay tsy mety ho tapaka ny lalana raha hoe mbola tsy miasa ihany zany dia mety ho tapaka io lalana io merijerena vahaolana aingana sy maritra ny mpiasan'ny SMA ho ihany ny fanazavany saika izany tokony tena etefan'le antsotso zao mantsiny zany fa raha ny anina tokony ihany izy io nge mampatonga an'izy ihany migreve le mpiasa hitanao tsy nandray karama zany zareo dia zay mahatonga an'izy io nefa isan'andro zany madio foana isan'andro no haniny eto isan'andro any misy camion foana maka amin'ny 2 amin'ny 3 dia misy camion eo maka an'ireo fa nanomboka tamin'ny sabotsy izay alahady dia igny fotoana vitsikely dia lasa ohatrany io sahady fa le asana fako mafy karamandreo tokony tena atao ara-dalàna foana raha ho anahy manokana azy tsia asa mafy le asan'le mpandroaka fako aloha lainga tena asa mafy ary tsy tokony ho tapahana zany karamandreo tokony abo aloha ara-dalàna mihitsy maloto feno fako avokoa izay toerana rehetra le amin'izao tsy voajentsony ihany koa na ny ora fanariana fako na ireo sokajina fako alefany amin'ny dabapako andaholo be matraiky mivantana amin'ny fahasalamana zany satria hipoitra ireo aretina samihafa mety azony rehetra manodidina ny vaovaon'ny sosialy izay ihany tsy nahitana fiakarany vidiny atody nanomboka ny volana jona lasa teo tafakatra hatramin'ny 700 ariary ny fakan'izany eny amin'ireo mpamigady sy miovaova araka ny vanim-potoana sy ny toetrandro moa ny vidiny atody eny an-tsena na eo aza izany fahalafosana izany tsy latsaky ny 5,000 isan'andro ny atody lafin'ireo mpamigady fanadiadiana nataony Onso Fifaliana sy ny Artanjo fiakatra hatramin'ny 900 ka hatramin'ny 700 ariary no akana ny atody iray eny amin'ireny mpamongady ireny nanomboka ny volana jona lasa teo araka ny fanadiadiana ny vanim-potoana ririna no tena mampiakatra ny vidiny atody satria noho ny andro mangatsiaka dia mihena ny fisotroany akorano ary mihena toraka izany ihany koa ny fanatodizany rehefa vanim-potoana ny fahavaratra kosa dia mazoto misotro rano ny akoho noho ny hafanana ka arakaraka izany no mampanatody azy anisan'ny fototra hikaran'ny vidiny ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ireo akora ampiasaina hiompiana akoho ao anatin'izany sakafony sy ireo kojakoja ilaina momba ny akoho atody manodidina ny 5,000 ka hatramin'ny 2 alina ny lafin'ireo mpivarotra mpamongady isan'andro sy nitsahatra niakatra foana izy zay tao anatin'ny embolana atody hoe mitobaka zany zao efa lasa lafo loatra koa izy dia moa koa le zavatra miaraka aminazy lafo be daholo hoe lafarinina lafo menaka lafo dia tsy dia ilain'le olona loatra le izy fa rehefa le tena amin'le vaninandro ilana atody iny ihany izy zao no tena mandeha sy latsaky ny 700 taloloha kely teo le mangatsiaka aloha dia normal be tsy manatody ny akoho rehefa mangatsiaka ny andro satria tsy misotro rano ny akoho dia tsy dia manatody satria mangatsiaka ny andro dia tsy misotro rano izy fa rehefa le mery misotro rano izy zany dia le mainandro be izy mety manatody be dia be izy rehefa le manomboka mangatsiaka iny izy zao manomboka miakatra miovaova araka ny toetrandro sy ny vanim-potoana moa ny vidiny atody araka ny fanadiadiana amin'izao vaninandro fidiran'ny mpianatra izao dia manomboka mihena kely ny vidiny atody satria mirona amin'ny fampidirana ny mpianatra ireo mpanjifa anisan'ny antony mampiana ny vidiny atody ihany koa ny fitombon'ireo mpiompy akoho eny amin'ny faritra ka mihena ny fanafaran'izy ireo atody ao Antananarivo ka tsy maintsy amidy ny atody mba tsy hahasimba azy atody zao efa manodidina ny 900 dia 700 zato zay taloha tsy nisy an'izany mihitsy taloloha kely teo fa zao zay efa mimidina kely dia mampatonga ny atody tsy mandeha konkoa zao le hitanao le hoe leny le any amin'ny province zany zao no tena mandany atody nefa zao any amin'ny province efa presque efa misy ferme konkoa any dia tsy dia manafatra zao fa ny taloha zany dia rehefa le amin'ny andro cyclone koa zao mistock be ny atody satria tapaka ny lalana dia tsy mandeha mivoaka le atody dia normal be tsy maintsy amidy mora satria ny any apitso miakatra foana miakatra ihany dia tsy mety dia rehefa le stock koa izy dia lasa simba dia tsy maintsy amidymidy aigny akaigny dia zay mampamora anazy koa rehefa le amin'le andro cyclone hoe tapaka iny lalana
miovaova araka izany vidiny atody mety hiena mety hitsomba arakaraky ny toetry ny andro. Rampitsono ivory sy andinika ny tetibola 520 ny onivony mpanotsaina ho an'ny komina Alasora. Pakady napetraky ny ben'ny tanàna noho izany fankakevitra tamin'ireo fikambanana sivily sy olom-panjakana ary lehibe bokotany momba ireo asa maika sy tokony ho tanterahina eny fotony. Nilaza nefa ny ben'ny tanàna fa nitapaka mandritra ity fankakevitra androany ity no atolotra ireo mpanotsaina andinika ny tetibola fanaty. Fikambanana olom-panjakana mpiasa eo anivon'ny komina ary lehibe bokotany ireo no tonga niatrika ny fakan-kevitra ho fandrafetana ny tetibola ho an'ny taona 2024 eo anivon'ny komina Alasora. Tanjony fakan-kevitra ny fahafantarana marina ny tena zavatra ilain'ny vahoaka eny fotony ka mba hahafana mandrafitra ny tetibolan'ny komina ifanaraka amin'ireo filana ireo hoy ny ben'ny tanàna izay nitarika ity fionana ity androany. Saika niompana tamin'ny fanohizana ireo ezaka efa vita toy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny fanamboaran-dalana ary ny fahasalamana ny ady hevitra nandritra izany. Nanamafy hatrany ny ben'ny tanàna Jemira Andriantsoa fa ankoatra ny ben'ny tanàna dia ireo fikambanana sy ny lehibe bokotany ireo no tena mahita marina ny zava-misy eny fotony ka ahafahan'ny komina mitondra ny fampandrosoana marina ho an'ny tanàna. Le izy aloha zany tena hoe miopana be dia be any amin'ny lafiny fanabeazana, eo amin'ny lafiny tanora sy ny fanatanjahantena, eo amin'ny lafiny zany amin'ny tena hoe fandriam-pahalemana indrindrindrindra, ireo hoe fanampiana ny éclairage public any amin'ny toerana mbola tsy misy an'izany, ny fametrahana ny poste fixe any amin'ireo toerana izay tena misy an'izany ho fifehezana ny resaka fandriam-pahalemana atao anatin'ny komina Alasora. Zay ny tena songadina tao. Ny ankoatran'izay moa zany dia ny pitsopitso maro samihafa amin'ny hoe tokony kojakojana ny lalana, tokony hanitarana ny fanamboaran-dalana miakatra ny komina Alasora iny sy ny fanamboarana ireo lalana ihany koa zany izay tokony ho hatsaraina any amin'ireo fokontany maro samihafa. Marihana aloha zany fa ny vola zany ao anatin'ny komina raha araka ny lalàna dia ny 500,000 ny tetibola izay ampiasain'ny komina dia tsy maintsy ampiasaina any anatin'ny resaka fanaovana fotodrafitrasana ny hoe resaka investissement. Lalàna zany no tena hoe manery ny komina tsy maintsy hanao an'izay. Ny Alasora moa tafakatra hatrany amin'ny 30,000 ny fampiasam-bola amin'izay resaka investissement zay ary ny fidiram-bola ao anatin'izay zany dia voafaritra lalàna ao anatin'ny 2014-020 sy ny lalàna fehizoro 2018 lalàna fehizoro zany dia izy io misy ny droit de voirie, misy ny resaka ihany koa ny etran-tany, ny etran-trano, misy ny impôt maro isan-karazany, ny etra izay hoe impôt de licence, ny impôt synthétique sy ny sisa rehetra, izany rehetrarehetra zany no fidiram-bola ny komina ary ireny vola ireny no entina miasa anatanterahana ny fampandehanan-draharan'ny komina sy ny investissement ihany koa izay atao zany ho fampandrosoana ny komina. Zava-dehibe ny fankan-kevitra tahaka izao hoy kosa ny solon-tenan'ireo lehibe bokotany. Efa fanao isan-taona ny toy izao ary efa natambokana ka mila tohizana raha ny fanazavana. Teny ilaina mahitsy fanakalozana ary na tsy hoe tsy ohatreny ihany ara fa raha hoe misy ka fotoana ahafahanao miaona amin'ny ben'ny tanàna na mpanolotsaina dia afaka ataonao zany ny fanakaloza-kevitra hoe inona ny zavatra tokony atao entina hampandrosoana an'ilay tanàna. Ohatra fotsiny zao ilaza aminao hoe resaka éclairage public. Eny aminay zao dia efa rehetrarehetra zany tsy hoe eny aminay amin'ny fokotany editiko ihany fa ny fokotany rehetrarehetra zany dia saika ao anatin'izay fahazavana izay daholo ary raha jerena tao alohaloha tao nisy mifanafihana amin'ny fokotany mifanilanila na amin'ny komina mifanilanila aminay. Zao nefa zany dia efa hita hoe tena mba mihena tsikelikely. Io moa tonga amin'ilay fitenenana hoe tanàna tsy lozana dala misy ihany le zavatra kely fa tsy dia hoe betsaka tompoko. Nanamafy hatrany ny ben'ny tanàna fa ny mpanolotsaina ny tanàna ihany no manapaka ny tetibola ho an'ny komina. Zava-dehibe ny fakan-kevitra tahaka izao satria izao tokon-kevitra izao no entina eo anivon'ireo mpanolotsaina ny tanàna ireo mba ho arafitra ho tetibola mpanjakana, mba ho arafitra ho tetibola ny komina.
Vaovao tontolo iainana tsy tokony ionona amin'ny fandoavana onitra fotsiny fa tokony tafiditra anatin'ny lalàna mifehy jono ny sazy enjana fanagadrana ho an'ireo tratra manao asa ratsy ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny tontolo iainana. Mbola lesika goavana ihany koa anefa ny tsy fanefana koa ny onitra ho an'ireo tratehaka toy ilay sambo tratra nanjono karazana arena voajanahary ny 9 Jolay lasa teo fanadihadiana. Manara-maso akaiky ny raha mahaba akoa ny fiarahamonim-pirenena amin'izao sambo iray tratehaka tany avaratry ny Nosy-be ny favalo ny volana Jolay teo nitrandraka antsokosoko ao anatin'ny farodranomasiny Madagasikara. Lohampiampangana fito no anenjehana azy ireo tapaka tao anatin'ny transaction avant jugement fa mandoa onitra 5.4 lavitrisa ariary ireo voaroroy ao anatin'ny 7 andro. Iakatra fitsarana kosa raha tsy manefa izany raha fanazavana. Fotoana izao tokony hitondrana fanovana ho fiarovana ireo arena voajanahary ireo hoy ny AVG izay mitaky ihany koa ny fanatsarana ny lalàna makasika ny jono ho fiarovana ireo arena voajanahary. Nanaiky ny antsoany ny voapanga ary naneo ny fahavononany hizakany sazy araka izay tratrany. Rehefa notansany ireo loham-piampangana fito voadika araka ny lalàna 5.4 tsipika 0.53 dia mitentina 10.4 lavitrisa ariary no honitra tokony alohany ao anatin'ny 7 andro. Raha tsy izay dia ampiakarana fitsarana ny raharaha mbola tsy tafiditra ao anatin'izany ny voakam-pahanenjehana ataon'ny sécurité publique fidirana tsy misy visa, ny APMF fidirana tsy misy fahazoan-dalàna sy ny ministère tontolo iainana fihazana biby voaharo izay tokony hisazy fanagadrana. Raha ny fanazavana atrany dia nigazana ny sambo ary tsy mbola nandoa onitra ireo voaroroy ireo hatreto. Hatreto aloha zany vovazonay mbola tsisy fandoavana vola natao dia rehefa izay zany dia anio na tokony rapitso dia tokony miakatra fitsarana avy hatrany zany le raharaha. Ny antony faharoa mahatonga anay nanao zao antso fanaran'izao dia le hoe raha ny zavatra hita hatramin'izay dia tsy mety mandoa vola ireo olona ireo fa miandry le raharaham-pitsarana. Dia rehefa tonga le raharaham-pitsarana eo amin'ny fitsaranam-baratonga voalohany dia miteny izy hoe dia mapakatra mangataka fandravana didy ireo mpandika lalàna ireo mazany. Dia eo nefany izay le antony faharoa ngeza be mahatonga anay manao zao antso fanairan'izao hoe matetika rehefa miakatra fitsarana ambony le raharaha dia tsisy tohiny mazava fantatra hoe makaiza marina le izy. Tsy tokony ionona amin'ny fandoavana onitra fotsiny fa tokony tafiditra ao anatin'ny lalàna mifehy jono sazy enjana fanagadrana ho an'ireo tratra manao asa ratsy. Lalàna ny jono eto Madagasikara tsy misy fanagadrana fa sazy arabola daholo amin'ny ankapobeny zany rehefa tratra dia izay nanaovanay adisisika koa zany tokony mba asiana sazy fanagadrana ao anatin'ny lalàna ny Côte de la Pêche zany. Matoa le olona migadra rotony zany dia le fiampangana hafa toy le hoe tsisy visa na tahaka zany fa na izany ary ny sécurité publique ny APMF sy ny environnement tokony manao sazy enjana ihany koa satria izay zao mifanenjika an'le sokatra nen'ireo zao roa taona ka hatramin'ny 10 taona tranomaizina dia mitovitovy ihany satria samy espèce protégée ireo zany dia tokony ho faizina tahaka izay dia mitovitovy daholo ny zavatra ka izay manantena zany fa ireo ministera voakasika ireo dia ampiatra an'izay famaizana tena mafy dia mafy zay satria le tsy famaizana nge mampitohy an'le adalàna koa zay na eto anatiny zany na nivelany zay. Lasa efa raha mikorina eto amintsika ny fanaovana kolikoly lasibatra indrindra ny tontolo ny arena voajanahary ankoatra ireo sehatra hafa. Eto Madagasikara ohatran'le kolikoly ny anatin'ny raha antsika amin'izao fotoana izao dia izao tsika izao hanavao indray ny stratégie nationale de lutte contre la corruption. Tokony mieritreritra lalina tsika satria izay moa dia azo atao victime amin'izany mihitsy ny ao anatin'ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary satria io no tena hanaovana kolikoly eto amin'ny firenena. Ny fanaovana vary-boba ny arem-pirenena ny tena anaovana kolikoly normal raha tsy mandroso mihitsy le fitenrena dia izay no mahatonga hoe tsy resaka hoe paikady amin'ny kolikoly ihany fa ny karazany hoe paikady mihitsy amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tokony asiana fieritreretana. Averinay foana hoe tokony hoe mifantoka amin'ny fierovana ny arena voajanahary zany ny défense nationale eto amintsika. Zay ny tokony izy satria izy moa manafika antsika eo
akoatran'ireo tatsampangalatra trondro zany dia samitsika to ihany zany no fampinana amin'ny fanaovana kolikoly sy varoboba ny ere-pirenena. Manaramaso manokana ity raharamaba ako ity ihany koa ireo firaisamonim-pirenena maro eto amin'ny kontinanta afrikana sy maneran-tany raha ny fanazavana azo. Efa mpamelokeloka aty Afrika antsinana ny sambo io ka tokony ho faizina mafy raha ny fanazavana andrasana ny toy ny vaovao. Pejy ny fampianarana andro fahatelo amin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat manerana nosy androany. Ny taranja fizika simi no nanomboana lazadina ny maraina teo ary ny taranja tantara sy geografia kosa ny tolakandro. Sitraka ratovina Mitso sy ny Artanjona no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Ny taranja fizika nanomboana ity andro fahatelo amin'ny fanadinana baccalauréat. Milamatra eto ny fiatrehana ny fanadinana raha ny teto amin'ny ivitoeram-panadinana CEG Alasoura 230 ny isan'ireo voasoratra analana natateraka ny fanadinana raha ny tato amin'ny ivitoerana iray ity. Ny 320 amin'izy ireo ny tonga nanatrika ny fanadinana, 7 kosa ny tsy tonga niatrika ny fanadinana araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra trany. Raha tsy aivina moa dia efa nanomboka ny alatsinainy teo ny fanadinana ho amin'ity taona ity ka ny zoma 20 Jolay ho avy izao no hifarana ny baccalauréat ankapobeny ary mbola hitohy amin'ny herinandro ambony kosa ny fizarana faharoa ho an'ireo mpiadina ara-teknika. Raha teto amin'ny centre Alasoura aloha izany dia mizotra ara-dalàna ny mizotra amin'ny fanadinany, tsisy olana fa mandeha tsara. Izay tsy nanana olana aloha hoe sujet-nay ampy foana e. Izay koa tsy manana olana amin'ilay hoe fity. Tsisy an'izany mihitsy aloha hatreto menay. Isan'ny taranja mampia ny akamaroan'ny mpiadina moa raha ny taranja tantara sy geografia. Ny tolakandro no niatrehan'ireo mpiadina izany. Samy nanana ny heviny mahakasika ny fiatrehana io taranjay io izy ireo ka sarotsarotra ihany izany amin'ny ankapobeny. Tsy dia nanana sarotra ihany na dia hoe nisy an'ilay tsy nianarana ary fa izany hoe nisy connaissance générale ihany ilay izy dia mba afaka natao tsara. Ie, programme daholo ihany. Misy moa misy sarosarotra kely. Ie. Nisy toa tsy nampozina mihitsy ny tany satria nitovitovy tamin'ny heritaona ihany dia efa tsy dia nirarahina betsy ilay izy. Sady mora misy sarotra. Tanaiva teo nisy nanao izy zao zay. Esa ao anatin'ilay ao an-tsaina ny lisa. Nisy ny vaovao nivoaka tamin'ny pejy tanaty tambazotra sosialy Facebook nilaza fa nisy fanahina fiparitahana lazadina tao amin'ny ivitoeram-panadinana lycée Ampeflo androany 30 minitra taoriana ny boana nilaza adina nandiso izany vaovao izany ny CFPADD mpampianarana teo amin'ny ivitoerana io. Sitraka ratovina Mitso ny Artanjona. Nalaza tao anaty pejy iray tao anatin'ny tambazotra serasera Facebook androany fa nisy ny fanahina fiparitahana lazadina tao foibe mpanadinana lycée Ampeflo. Voalaza fa naorina 30 minitra taoriana nomboan'ny fanadinana lazadina efa voazara. Naverina nozaraina tamin'ireo mpiadina ihany anefa ireo lazadina ireo minitra vitsy taoriana nangoronana azy. Laza nefa ny tompon'andraikitra ity foibe mpanadinana ity fa tsy nisy velively izany tranga izany. Ankeo maraina mihitsy ny tao amin'ny page Facebook ny vaovao farany fil d'info official dia namoaka iry zareo atao anatin'ny tambazotra serasera page zareo io hoe nisy fivoahana lazadina, nisy tsy fahampiana lazadina, nisy ahihana fuite de sujet taty amin'ny foibe mpanadinana taty amin'ny LMA. Eto izahay aloha voalohany indrindra izahay chef de centre sy mpiandraikitra ty centre ty dia manameloka tanteraka ny famoahana vaovao tsy marina sy vaovao tsy ampy izay mety manakorotana ary ihany koa tsy atomombana ny fanadinana. Tsy nisy an'izany taty aminay ary lavinay akitsirano. Vaovao tsy marina sady tsy voamarina no navoaka an'ity page ity. Ity ivitoeram-panadinana ity moa dia nandray ny mpiadina baccalauréat teknika ary mbola manohy hatrany ny fanadinana ireo mpianatra ny hita teny androany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray asa iray miantoka ny famelomana tokantrano sy fianakaviana maro eto Antananarivo ny asa fanasan-damba. Asa mitaky finiavana sy faharetana ihany koa anefa noho izy mila fampiasana hery sy tanjaka. Amasa fivelomana azy dia tsy maintsy atrehan'ireo renim-pianakaviana izany eny fanade mamizana aza.
ho an'ny eto amin'ny basin eto Akazomanga manokana mpanasa lamba manodidina ny 30 ka hatramin'ny 40 eo ny eto isan'andro. Saika pikarama avokoa ny manasa eto ary rehefa samy manana ny toerany fiasana avokoa ny tsirairay. Miasa mandritra ny 9 andro ao anatin'ny herinandro ny ankamaroany ireto mpanasa lamba ireto, izany hoe ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Ny alahady kosa no fotoana natokan'izy ireo ialana sasatra sy andehanana any am-piangonana, fa fotoana ihany koa iarahana bebe kokoa amin'ny ankohonany. Arakaraky ny fahavitana ny asa no resakafoanana eto. Raha vita aloha ny asa dia misakafo aloha, raha tsy vita kosa dia miandry ny havitany izany. Olana amin'ny rano no mataraiky eto, fa anisan'ny olana ihany koa anefa ny fahavitsiny lamba sasana. Mila atao hoe betsaka zany le rano tena setrainay. Tona tapaka mihitsy ny rano e, fa vetivety dia very atao ihany zany fahavetsany e, tsy ny olona marakarama toa mahavita an'le lamba izy. Manomboka amin'ny 100 ariary ny manasa lamba iray ho an'ny lamba manifinify. 300 ariary kosa izany ho an'ny lamba matevina toy ny akanjo ba sy ny pataloha. Manomboka amin'ny 300 ariary kosa ho an'ny lamba firakotra. Sady miasa eto no miala voly. Anisany manamora ny fahavitan'ny asa ny tsikitsiky sy ny tafatafa isan-karazany. Resadresaky ny mpanasa lamba hoy ny fiteny. Samy manana ny sahiva voateny mpanasa lamba dia manao resaka mpanasa lamba. Misy miresaka dia misy tsy miresaka. Ny fampandeha ny asa koa izy resaka amin'ilay izy daholo le mpanasa lamba misy miteny misy tsy miteny. Etaetan'ireto mpanasa lamba ireto ny anavaozana ny fotodrafitrasa ety an-toerana. Maniry ihany koa izy ireo ny ova asa hafa, saingy misy ny sakana eo amin'ny farim-pananana entina mihotra amina zavatra hafa. Pejiny fanatanjahantena, atleta 7 amin'ny taranjam-panatanjahantena 5 ireo no hiaro ny ivonahim-pirenena amin'ny lalao olimpika atao any Paris nanomboka arivo. Niona tamin'ny fandraisana anjara fotsiny Madagasikara hatramin'izay. Misy ny Erdika azona medaly amin'ny tindry mitoraka ity. Miankina besaka tamin'ny fanomanana nefa izany. Mila ijerena vahaolana aingana ihany koa ny politika ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Ananana atleta maro mandray anjara amin'ny fifananana tahaka izao, anatsara sy ampitombona ihany koa ny vokatra azo. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Ozinara Andafiarson pikatrika taranja fibatana Fonjaby, Laura Rasoanev pikatrika judo, Fabio Rakotoarimana eo amin'ny taranja tennis ambola-tabatra, Sidonie Fiadarantso sy Rija Vatomangy eo amin'ny taranja atletisme, ary Oliantsa Rabedzon eo amin'ny taranja lomano. Izy 7 mianada ireo no hiaro ny ivonahim-pirenena amin'ny lalao olimpika 2024 izay atao any Paris. Délégation telo amin'ny 90 no miaraka amin'izy ireo mandrafitra izany. Nanomboka tany amin'ny taona 1979 no nandray anjara tamin'ny lalao olimpika i Madagasikara. Nisy taona tsy niatrika izany no ny olana ara-bola sy ny olana ara-politika tany amin'ny taona 1979. Fandraisana anjara no zava-dehibe hatramin'izay ho an'ny firenena malagasy satria mbola tsy nahazo medaly hatramin'izay. Misy anefa ny Erdika amin'ny tindry mitoraka ity raha ampy ny fanomanana. Tao anatin'izay rehetra izay tsy mbola nisy mihitsy zany hoe malagasy nahazo medaille tao amin'ny lalao olimpika zany. Atsaika ny onona foana tamin'ilay fandraisana anjara ny zava-dehibe. Ankehitriny azo ambara ihany mety hoe hanana Erdika ihany tsika ny anana medaille amin'ity lalao olimpika ity raha ijery ny avon'lentan'ny atletatsika sasasasany toy ny eo amin'ny taranja judo ohatra i Laura izay azo eritreretana ny mety azon'ny medaille, eo amin'ny taranja tennis ambony latabatra na ny ping pong azo eritreretana ihany koa ny mety andrombahany medaille volamena ho amin'izany lalao olimpika izany amin'ity atao any Paris ity zany hoe ho aminazy zany fotoana zao efa tokony eritreretana amin'izay an'izay hoe andao andray anjara dia mba azo medaille fa tsy eritreritra intsony an'ilay hoe ny zava-dehibe dia mandray anjara ho an'ny lalao olimpika. Miankina betsaka amin'ny fanomanana araka izany azona vokatra. Mila fanatsarana goavana ny tontolo politika ny fitantanana ny fanatanjahantena azona vokatra amin'ny lalao tahaka izao sy amaro ireo atleta mandray anjara.
mitaky famatorana be ihany koa izany. Ny fangalana qualification ho an'ny Jeux olympiques eny ambony piste ny tsara indrindra eny amin'ny terrain zay zavatra nefa mitaky ezaka be ho an'ny fédération ny ato an-toerana ho an'ny fanjakana indrindrandrindra mba ahafahan'le atleta mandeha miatrika an'le lalao iraisam-pirenena maro ahafahany mahazo ny isa sy ny fetrisa tratrarina andeha hiatrika an'izay lalao olympique zay dia zay rehetra izay mitambatra no mahatonga antsika anana herijika mba ho tsaratsara atleta any amin'le fandraisana anjara amin'ny lalao olympique hitombo ny atleta fa tsy hoe fito tsy mahatratra folo za zao tena tsy te-apitahantsika amin'ny Nosy Maurice ny Nosy Maurice zao manana atleta maromaro raha mitaha amintsika jereo nefa filarantsika amin'ny Maurice iverenantsika Jeux des Îles farany teo itsika nahazo médaille volamena be indrindra nefa le tonga ny Jeux olympiques ny atletantsika fito monja mandeha miatrika lalao olympique somary mampime ihany ny fitenenana zany zavatra zany mila jerena zany rehetra zany tsy andraikitry ny fédération reny zany fa andraikitry ny rehetrarehetra mihitsy. Nanomboka androany ny lalao olympique ka ireo lalao iraisana na jeu collectif any isan-taranjany eo amin'ny taranja baolina kitra dia ifanandry ny Argentine sy France, Espagne sy Ouzbekistan, Guinée sy Nouvelle-Zélande, États-Unis sy France ary Mali sy Israel. Ny 20 Jolay izany hoe ny zoma ho avy izao kosa no anaovana ny lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny lalao olympique fa 13 any Paris. Vatomekisaka samirery any États-Unis ny lalana lava indrindra eran-tany miainga ao Afrika tsy mipaka ny Rosia, ny andrana fiarakodia tsy misy mpamily any Chine ary ny vokatra lomotra 3,000 taona eto amintsika. Ireo no zava-misy hafakely hofitin'ny miaro sora ary mampianina amintsika ato anatiny ity fanadihadiana manaraka ity. Sehony zavatra tsy fahita fireran-tany ity fikisahana vato samirery any États-Unis ity. Ao amin'ny loha samy fahafatesana no misy ity vato ny kisaka tato anatin'ny andro maromaro izao mamaritra ny lalana ankisany araka ny hita amin'ny sary. Tranga tsy mbola hainy manam-pahaizana manazava izao satria tsy misy dia tongotr'olona na biby tazana miserana eo amin'ny lalana ankisany ka nisokajiana ho tranga miseho ara-jeolojika fotsiny ny fisiny. Ity no lalana lava indrindra eto ambony tany, 7,7 kilometatra azo vitaina dia tongotra ao anatin'ny 7,400 ora. Tsy lana fiaramanidina na sambo satria tsy misy ranomasina manelanelana. Avy ao Afrika atsimo ny miainga ity lalana ity ka mandalo firenena 70 mandra-pahatonga any Rosia izay toerana ifaranan'ny lalana. Nahazo lalana amin'ny fanandramana ireo fiara tsy mila mpamily fa mandeha ho azy Chine, zany hoe fiara mampiasa teknolojia avancée de conduite autonome. Afaka ampiarahana ity andrana ity avokoa ireo karazana fiara rehetra na fiara tsotra na fiara lehibe toy ny camion. Efa nisy moa ny andrana natao tamina fiara mpitatitra mpianatra an-tsekoly ka mahomby izany satria efa misy tsindro bokotra mipotseriny mpianatra fotsiny anaty fiara, mibaiko ny lalaka izoro amin'ny fiara ka tonga soma tsara tany an-tsekoly ireo mpianatra. Manodidina ny 3,000 taona ny vokatra azo amin'ny lomotra eto Madagasikara amin'izao. Manana anjara toerana amin'ny fanamboarana famenoan-tsakafo ho an'ny vatan'olombelona ny lomotra. Ny tanjona moa dia ny mampakarana ny tahan'ny famokarana lomotra maina hatramin'ny 5,000 taona amin'ny taona 30 Maresaka avy any ivelany tafakatra 720 sy 200 farafahakeliny ireo olona namony aina nandritra ny fiotsahan'ny fotaka vokatry ny oranikija teny amin'ny faritra atsimon'ny Etiopia ny alatsinainy teo. Raha toka ny 720 zany tamin'ny fiandohan'ny loza. Ny tony talata teo ny fikaroana ny vata mangatsiaka n'ireo olona tototry ny tany ka maro ireo mpamonjy sy olon-tsotra niezaka namoaka izy ireo. Mbola tsy tapopokatra amin'izao kosa nefa ireo tafavoaka velona araka ny filazana manam-pahefana any an-toerana fanadihadiana. Anjato ny namony aina no fikoriana fotaka nateraky ny orambe tao amin'ny distrikty Keso-Ska-Kosti tao Etiopia ny alatsinainy teo. Atairana sy tentenana nazy ireo ponina ka tsy niandrely izy ireo ny fanometanana ny sikotra ireo tototry ny fotaka nanomboka ny alatsinainy Trangaloza ka hatramin'izao. Saingy zaza amam-behivavy 5 ihany hatreto no tafavoaka vela tao anatin'izany. Nampiorokoditra sady nampivalalany nampitondra tao an-toerana zava-misy satria maro tamin'ireo mpamonjy voina sy olon-tsotra
tonga nanavitra no nyletika sy toditra tanaty fotaka ka mbola efa ampitadiavana araka ny filazany tompona andraikitra ao atoerana. Mbola mitoy araka izany ny fikaroanan'ny vata mangatsiakan'ireo olona marobe araka ny nambarany Kasaomy Abaine lehiben'ny bureau-ny serasera ao amin'ny faritra ny Tranganty Loza ity ary miezaka manao izay ho afa ny hatrany manam-pahefana ao atoerana anavotana ireo ny aram-boina. Marina moa fa tranga efa matety piseho toy izao ao Etiopia rehefa vanim-potoana ny orana izay manomboka ny volana Jolay ka tsy ho tapitra izany raha tsy any amin'ny tapaky ny volana Septambra any raha ny fanazavana hatrany. Tapitra ny fampahalalam-baovao mankasitraka anao tombokilasy tongovavy nanaraka izany hatramin'ny farany sampana fampahalalam-baovao manome fotoana rampitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko.